Hatreto kosa dia mbola miato ny fivoriana eny amin'ny antenimieram-pirenena. Ny alarobia ho avy izao no handinihina ny fandaraham-potoana amin'ity fivoriana faharoan'ny antenimieram-pirenena ity. Mbola miato hatreto ny fivoriana eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Ny alarobia 15 oktobra ho avy izao vao andinika ny fandaharam-potoana ho an'ny fivoriana aram-potoana faharoan'ny antenimieram-pirenena. Ary ny fanazavana dia tsy mbola ao anatin'ny hodinian'ny député ny momba ny fanovana ny lalam-panorenana. Ny mahakasika ny révision constitutionnelle ihany koa dia mbola tsy tonga, mbola tsy latsaka zany ato anatin'ny bureau maharitra izany lalana izany fa ho hitantsika eo ihany ara-pahafantarana anareo miandalana ny mahakasika an'izany rehefa toa ka latsaka ato anatin'ity bureau maharitra ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao ity. Mino aho fa dia be ny lalana olanitna ny antenimieram-pirenena amin'ity fivoriana aram-potoana faharoa amin'ity taona 7 sy 20 aty raha mahakasika ny lalana eto amin'ny tany sy ny firenena. Anisany nanatrika ny fivoriana aram-potoana faha-efatra ny vondrona parlement africaine tamin'ny migrande Afrika Atsimo Elson Brisson Iraf araka ny tatitra ny hoetiny noho ny tsy fampin'ny isan'ny mpivory ny emotra amin'ny volana May 2024 ny fifidianana ny filoha mpitarika ny parlement panafricain. Mbola hijanao filoha araka izany ilay Camerounais Roger Ngongo Dang.